miresaka amin'ny tsy mino. Izay indray no lohateny manokana izay ho halaliantsika amin'ity androany ity. Ampifaliana indray no hiarabananao. Tafaraka eto indray tsika handalina ny tenin'Andriamanitra, hiresadresaka, hamelabelatra izany tenin'Andriamanitra izany. Ka mialohan'izany dia manasanao hanondrika ny lohanao indray hivavaka isika. Raina be fitiavanao, misaotra mankalaza ny anaranao izay noho ny fitiavanao anay. Ka nanome fotoana manokana indray ahafahanay hiaino ny teninao, mitenena aminay Jehova fa miaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Miresaka amin'ny tsy mino. Te amerina antsika indray ny amin'ilay toko sy andininy fototra izay ho halaliantsika mandritra nyity herinandro ity, dia ilay ao amin'ny Mpanjaka voalohany, toko 1:1 ka hatramin'ny 7:12 dia tantarany namangin'ny mpanjaka vavin'ny Seba any mpanjaka Solomona izany. Inona ny zavatra nataony tany? Ny mpanjaka vavin'ny Seba dia izao, manana kolotsainy manokana izy, manana ny zavatra inony manokana izy, kanefa sa nanatona ny mpanjaka Solomona. Rehefa tonga tany amin'ny mpanjaka Solomona izy dia nahita zavatra mahafinaritra tamin'ity mpanjaka izay nanana fahendrena ity. Nahita ny hatsaran'Andriamanitra izy teo amin'ny resaka izay nefanaovan'izy ireo. Ny fanontaniana mipetraka amin'ity androany ity dia izao: inona no azonao hatsaraina amin'ny fomba fizaranao ny finoanao amin'ny hafa? Averiko indray ilay fanontaniana. Inona no azonao hatsaraina ny amin'ny fomba fizaranao ny finoanao amin'ny hafa? Ry namako, ny kristianina maro dia miasa eny amin'ny toerana isan-karazany, ao amin'ny efitrano malalaka, eny ankalamanjana, any am-piangonana, any amin'ny toerana izay mitokana sy ny sisa sy ny sisa. Izany toerana rehetra izany dia toerana hizarana ny finoana, hitoriana ny filazaon-tsara. Fa inona ary no ataon'izy ireo any amin'ny toerana reny? Manolotra fanazavana izay manala sakana izay tsy inony hafa, tsy inony saina, mitarika ny olona ho amin'ny fahamarinana izay hita ho amin'i Jesosy Kristy. Mahafinaritra izany, izay anasananao ihany koa mba hanao tahaka izany, hilaza ny fitiavan'i Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra. Mba ahombiazanao amin'izany ary dia ilainao manokana ireto zavatra manaraka izay holazaiko aminao ireto. Ilaina ny mahalala ny vaovao farany momba ny hoe ay fotom-pinoana. Aza tara ianao, mila mianatra mandrakariva, mila mikaroka vaovao. Ilaina ihany koa maneho izany amin'ny fomba mifanaraka amin'ny kolotsain'ilay olona. Ilaina ny tsy maintsy mamaky ny boky isan-karazany mba ahafahantsika manazava, mampianatra amin'ireo olona izay hafa finoana amintsika. Ary tsy maintsy mahay paikady mahomby eo amin'ny resaka serasera isika. Satria fampiresaka amin'ny olona dia tsy maintsy mahalala, tsy maintsy mahafantatra, ary tsy maintsy mahay ny mikasika amin'ny paikady momba an'izany serasera izany. Ny farany dia izao, sady ny lehibe indrindra, dia ny hoe ilainao ny mifandray manokana amin'Andriamanitra. Reto ary misy paikady mahomby fanampiny ny amin'izay efa voalazantsika teo ambony. Misy anankitelo izy reto. Ny voalohany dia ity: fantaro aloha ny hevitra mibahana ao an-tsain'ny olona. Ahoana ny tiany lohahevitra tenenina amin'izany? Hoe fantarina ny zavatra mibahana mialoha ao an-tsain'ilay olona. Ohatra, rehefa simba ny fiara anankiray dia tsy voatery fantatrao avy hatrany ny fototry ny olana, fa tsy maintsy inona no ataontsika? Mila sokafana aloha ny motera, satria iny no anisan'ny manodina mampandeha ny fiara. Ary rehefa hitantsika ny fototry ny olana
dia azo antoka fa ho fantatrao ny zavatra rehetra ao an-tsain'ilay olona mizay miresaka aminao. Ao anatin'izay dia ity mety ahatonga ilay fiara tsy handeha araka ny ohatra izay nataontsika teo satria mety tsy ho hitanao ilay zavatra olana ngeza be ao anatin'izay mety tsy hampandeha an'ilay fiara teo. Toy izany koa ny fiheveran-diso. Dia mety mitarika eo amin'ny fanatsoan-kevitra tsy marina. Mety hitsaratsara olona mialoha ianao rehefa tsy fantatrao ny fototry n'ilay olona. Noho izany dia izao, fantaro sy hazavao ny hevitra mibahana mialoha ao an-tsain'ny olona anankiray izay tafaresaka aminao. Satria izany no fanalahidy manala ny sakana rehetra mahatonga ny tsy finoana an'Andriamanitra. Faharoa dia izao, anontanio ny mpanontany. Matetika i Jesosy no mampiasa ity paikady anankiray ity mba hanalana inona ilay izany? Ny hevitra mibahana mialoha. Analana ny zavatra mety misakatsakana rehetra. Ary nampiasa an'ity ihany koa Jesosy mba hanampiana ny olona hamerina indray handinika ireo hevitra izay mibahana mialoha ao an-tsainy. Ity fomba ity dia izao manome fahafana ilay mpanontany handinika indray ny fomba fijeriny. Ny faharoa, sady mahatsiaro misy mpiaino sy hajaina izy rehefa mamerina manontany indray ianao an'ilay olona izay manontany manokana anao. Ary ny fahatelo farany dia ity, amin'ilay hoe paikady mahomby rehefa hiresaka amin'ny olona anankiray tsika. Ny hevi-dehibe momba an'Andriamanitra ihany, izany no anisan'ny tena resahana betsaka. Tsarovy ny lohahevi-dehibentsika dia ity hoe miay fotom-pinoana. Ary ity miay fotom-pinoana ity dia tsy fanomezana toky sy andininy maro be, fa mifantoha amin'ireo hevi-dehibe ao ambadiky ny fahamarinana ara-baiboly sy ny mahazava-dehibe azy eo amin'ny fiainana andavanandro. Ohatra, mena ohatra anankiray ianao amin'ity androany ity. Resaka ohatra hoe ho avy Jesosy Kristy. Ho avy Jesosy. Inona reny tokony atao hoe? Inona ny hevi-dehibe ao ambadiky n'izay hoe fihevian'i Jesosy Kristy izay? Aza mitanisa toky sy andiny fotsiny. Fa ny zavatra tokony resantsika dia izao, ho avy Jesosy hamarana hatreo ny fijaliana sy hitondra ny vahoakany indray hody. Rehefa miresaka an'izany zavatra izany ianao, mahatsiaro fifaliana ny olona ary misokatra ny sainy. Raha resaka momba ny sabata indray dia ity, hamafiso ny fifandraisana amin'ilay mitondra fitsarana marina ao anatin'ny rotoroton'ny fiainana. Ry namako malala, araka n'ilay lohatenintsika tany am-boalohany hoe miresaka mitsipino, izany no vahaolana mahafinaritra izay tiany Jesosy ho ataonao indray rehefa hizara ny tena finoana an'Andriamanitra. Ka nirariana ny fanahy masin'Andriamanitra ny hiasa manokana aminao mba hahafahanao miresaka ampahombiazana amin'ny olona izay tsy mitovy finoanana manokana aminao. Tompany hitanao. Amen. Mivavaka isika. Rainay be fitiavanao, isaoranay manokana ianao satria nanome anay teny hevitra, paikady mahomby indray tamin'ity androany ity mba hahafahanay mitory amin'ireo tsipino ray malalo ampio izahay, mba hahafahanay miresaka izay tena hevi-dehibe ny mombanao izany. Koa ny rariana tompo malalo dia hanampy anay ianao ny amin'izany ary hanome hevitra tsara indrindra anay mba hahafahanay mizara ny fitiavanao amin'ny olona tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no nanonana izany vavaka izany. Saotra tompo malalo. Amen.